Faly miarahaba ny malagasy rehetra maneran-tany ny tenako amin'izao fetim-pirenena izao. 5 taona nahazahoana ny fahaleovantena. Moa ve isika tena mahaleo tena marina raha ohatra ka jerefana zany ny tantara hatramin'izay. Ary mamerina ihany koa zany ny fampiononana an'ireo malagasy namoy havana, namoy zanaka, ray tapo, ray aman-dreny, mafy dia mafy tokoa izany zavatra rehetra izany ka dia mamerina zany ny fampiononana tanteraka an'ireo olona rehetra ireo. 5 taona. Inona zany ny zava-bita aiza ho aiza zany isika amin'izao fotoana izao. Satria dia arakaraky ny androsoantsika zany amin'io atao hoe fahaleovantena io dia vao mainka mihemotra izany ny malagasy, indrindrandrindra zany eo amin'ny hoe resaka sosialy. Kanefa ny firenena iray dia miorina hatrany amin'ny hoe olombelona. Satria ny olombelona ao amin'io firenena io izany no afaka hanorina an'ilay firenena, afaka hampandroso an'ilay firenena. Ka raha ohatra zany ka misy ny tsy fitsinjovana zany ny olombelona izay mipetraka ao amin'ny firenena iray dia mazava ho azy fa tsy hisy ny fampandrosoana izany ho vitan'ireo karazan'olombelona ireo. Manahirana dia manahirana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ao Madagasikara satria dia tena ny sosialim-bahoaka mihitsy izany no tena mandeha ambony ambany ao anatin'ny tahotra sy ny orohoro tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary ny tsy fahatombanan'ny fiainany amin'ny tsy fahatombanan'ny fototra izay maha olona izany dia ny ataontsika hoe besoin fondamentaux dia ny olombelona iray izay tokony hihinana